Faly miarabanao any tokatrano indray ny tena kotopo klasy topovavy am'izao takarivany zoma izao miarabanao iny koa zay eto amin'ny fahita lavitra maty ve tonga soa indray eto amin'ny fampalalam-baovao anay am'izao takariva izao ampanajana araka izany ho anasananao indray anaraka hatramin'ny farany ireo vaovao zay vao angona tamin'ity androany ity mbola ny ako ny fanomanana ny fividianana olo hatreto no isa mbola misongadina am'izao fotoana izao ka mahakasika azy indrindra dia isantarantsika ary ny fotoana antsika vonina natanteraka ny fividianana ireo ben'ny tanàna isika hoy ny filoha Hery Ratsonary Mampianina nandritra ny fandalovany tany Satrokala commune Iosy Omaly manantena ary isika fa tsy maintsy ho avy ny famatsim-bola amin'ny fanantanterana izay fividianana izay hoy hatrany ny filohampirenena. Tsika tsy manao foana kosa matoa tsika manao hoe am'izao ny fividianana karakaranitsika dia efa vonona koa zany zavatra izany misy mantsy milaza hoe dia ahoana ny fanomanana sy ny sisa rehefa apetraksika ny tanjona midika an'izany efa vonona mety tsika manana ary miomana amin'izany rehetrarehetra zany tsika anatanterana. Tika zavatra sakana amin'ny firosoana fividianana hoe mbola tsy fisian'ny mpamatsy vola amin'izao fotoana izao. Ka mpamatsy vola nge tady tsara fa tsy mpamatsy vola avy any velany satria zay ngamba ny tena ohatretina amin'izany na famitatsika ny fividianana hatramin'izay aza dia fitondram-panjakana malagasy ny tena nandray anjara be indrindra tamin'ny famitana ireny fividianana ireny ka dia isika dia mandroso foantsika amin'izay lafiny izay zany.